Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny le JITE. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolotra ho anao ny le JITE. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny le JITE. Ioga ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny le JITE. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JITE. Afetra ho amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Enao le Yes, ça y est. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Alors ohatran'ny le JITE miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manam-paharoa ny produit spécial. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JITE. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alatsinainy fa efatra amby folo ny volana May tonga soa tao anatin'ny fampahalalam-baovao ireto ny lohateny. Tontolon'ny fahasalamana homamiadana pahazon'ny vehivavy efa azotiliana etsy amin'ny hôpitaly Ashera manomboka izao. Songa teny amin'ny Ashera araka ny voalazan'izy ireo indray ireo solombavambahoaka ny fanovana androany fa vahoaka maro manohana ny filoham-pirenena no tazana teny an-toerana. Fantatra fa ampiona ny filoham-perinasa sy ireo filoha teo aloha ny filan-kevitry ny fampihavanana atoato. Nanao fanambarana mahakasika ny toe-draharaha politika eto amintsika ny antoko MTS na malagasy tonga saina ary mitaky ny hijanona ny filoham-pirenena-perinasa amin'ny toerany any. Fanahitana fidina ny 200 ariary isakilao kosa ny vidin'ny vary teto amintsika nanomboka ny alarobia lasa teo. Any ivelany any Jérusalem, nisy ny fifandonana teo amin'ny Palestiniana sy Israeliana ka nitarika fahafatesan'olona 7-30. Asaina indray ianao tompoko lahy sy tompoko vavy tsy hisaraka aminay ao anatin'ity fampahalalam-baovao ity. Iaraka amin'ny tsara farantsika ao anatin'ny tapany faharoa ijery ny ako ara-kolotsaina ary ijery ny vaovao ara-panatanjahantena ihany koa. Izao aloha dia hiara androso aminao ny actu sy ny la-une ny tenako sy miora miarin-jatovo. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Tontosa ny fanavaozana sy ny fampitaovana ny ivitoerana manokana fitiliana ireo homamiadana pahazon'ny vehivavy etsy amin'ny Ashera. Tonga nitokana ny fototra-pitrasa teny an-toerana androany ny filoham-pirenena mivady. Zava-dehibe ny fisian'io ivitoerana io satria isany ahafahana misoroka ny homamiadana ny fitiliana mialoha araka ny namarana ireo mpitsabo tamin'ny Sonia Andrenirina sy Kasambola Manana. Tranga matetim-piseho ny homamiadana pahazon'ny vehivavy raha ny eto amin'ny Ashera hoy ny tompon'andraikitra. Raha ny antotany safarany ny 50 isanjato ny homamiadana miseho eto amintsika dia homamiadana ivozony tranonjaza sy ny nono avokoa. Ny olana dia efa lasa lalina ny aretina vao hita noho ny tsy fisian'ny fitiliana. Azo soroina tsara nefa ireo homamiadana pahazon'ny vehivavy ireo raha toa ka voatily ara-potoana. Manomboka izao dia voava ny olana satria totosa ny fanavaozana sy fampitaovana ny ivitoerana manokana fitiliana ireo homamiadana pahazon'ny vehivavy eto amin'ny Ashera araka ny efa nampanantenainy ny fitondram-panjakana. Right zanya mahazo mijery ao ianareo a mahazo manao fitiliana ao vehivavy a mba betsaka ihany toerana hitako zay raitra any amin'ny hôpitaly manerana zao tontolo zao fa tsy mena amin'ny raha amin'izany nefa mitsika atao pilasy vavy
fantatra fa isy ny fanentanana atao an'ny olona indrindra fa ny vehivavy anao izay fitiliana mialoha izay marina fa azo tiliana eto avokoa ny omamiadana rehetra natao mirary ho takatry ny fahefa-mividiny rehetra raha teo ny saram-pitiliana tsy any hôpitaly fotsiny hoe izy ity fa tena natao an'ny vahoaka malagasy manontolo misokatra an'ny vahoaka malagasy mihitsiny ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona amin'ny fitiliana satria ny zava-dehibe dia ilay fitiliana mieloha zany mba ahafahana mitsabo mieloha misoroka ny fitaran'ny aretina dia tsy maintsy tiliana zany ny aretina dia izay zany tena antony mihitsy anaovana azy satria tsy maintsy isy zany ny fitaomana ny olona na ny sensibilisation mba tsy hijanonjanona hipetrapetraka varimbarina ny olona fa mba tonga hitily dia raha sendra misy zany ny soritra aretina dia atao angena. Androany no tonga nitokana ity ivotoerana manokana fitiliana ireo omamiadana bazon'ny vehivavy eto amin'ny HRA ity ny filohan'ny repoblika Razonary Mampianina Mivady efa amperinasa manomboka androany ihany koa ny ivotoerana ary azo ny vahoaka malagasy rehetra tsy hankanavaka isitrahana. Dia io ny tena atao ao tena tsy mena amin'ny any velany mihitsy le izy. Ninninona nefa ny atsaran'ny fitaovana sy ny trano dia ny olona izay miasa ao amin'ny tena zava-dehibe filoham-pirenena mahatoky ny malagasy rehefa tena miasa ka dia mampirisika indrindra tompoko. Tena nisy moa ny tafa nataon'ny filoham-pirenena tamin'ireo mpiasa ny fahasalamana nankahiry azy ireo amin'ny adidy sy andraikitra iantsoroany ary ankoatra io dia nanamafy ny fahavononany amin'ny fanampiana ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka ihany koa ny filoham-pirenena. Asa manasoavana daholo ka dia mirasy moraisim-tanana misolo-tenany. Fa tsy nahitana olona izay manohana ny hetsika avy amin'ny solombavambahoaka ny fanovana teny amin'ny hôpitaly HRA sy ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahanteny androany. Vahoaka ny lanja sora baventy manohana ny filoham-perinasa amin'izao fotoana izao ary mitaky ny filaminana kosa no tazana teny an-toerana raha araka izao fitantarany Irina Andriamalala sy Miss Razafinjatovo amintsika izao. Tonga tety amin'ny HRA araka ny nambarany omaly ireo solombavambahoaka ny fanovana sy ireo olona entina. Tamin'ny 10 maraina no fotoanan'ny fanomezana, saingy tsy nahitana olona avy amin'izy ireo. Taorian'ny lanonana nisy tazana tety Anosiany ny avy amin'ny antoko tim saingy tsy naharitra dia lasa. Efa niatrana tety an-toerana ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Rehefa tsy tonga tety an-toerana ireo avy amin'ny olona mitaky ny fanovana dia tazana tonga maro tety kosa ireo andian'olona nakasitraka ny filoham-pirenena izay nilanja sora-baventy maneho ny fitakian'izy ireo ho amin'ny fitoniana ary ny tsy hanaovana ny zanak'izy ireo ho sorona sy ny tokony hanaovana fifidianana ao anatin'ny lalam-panorenana. Ireto olona ireto izay nanaraka ny filoham-pirenena teny amin'ny HRA hatreto amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena. Tetsekilana tsy naharitra ela ny famorian'olona tety amin'ny pariviana Analakely nataon'ireo solombavambahoaka ny fanovana izay tsy mbola tonga nanatrika ny fivoriana teny amin'ny anteny meram-pirenena nisongadina androany ny kabary ny fandimbiasan'ireo mpitarika sindikaly. Fa teny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena toerana izay nanomboana tamin'ny fomba ofisialy androany ny herinandro ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Mifanindry andalana amin'izay ihany koa ny fanamarena ny herinandro ny Afrikana ho an'ny vaksiny. Fantatrary fa ny 5.20 isanjato ny zaza malagasy ihany hatreto no vita vaksiny raha ny tarehimarika voaray. Mitohatra ny kosa nefa izany ny fanohana ny mpiara-mombonantoka ny Madagasikara ho an'ny ady atao amin'ny lefakozatra raha tena mamasina natrika izany fotoana izany. Miaro sorozy ravaka sy dota raha zarinjato. Raha ny antotany safarany mananika ny 7 hetsy sy 4 tapitrisa ireo zaza 5 taona no midina vita vaksiny ary mahery ny 8 hetsy ireo zaza latsaky ny heritaona. Vaksiny izay tanterahana manerana ny faritra 12 ny distrika 410 ary mahenika tobim-pahasalamana 920. Takizay ihany koa ny amin'ireo karma na tobo entina miady amin'ny fahafatesany reny miisa 20 eto Madagasikara. Misy roa aleo kosa ireo mpanentana ara-pahasalamana eny fotony manatanteraka ny vaksiny. Mpanentana ara-pahasalamana izay mitsinjara ho 2 isaky ny fokotany. Izany hoe mitotaly 427 izy ireo no miasa amin'ny fokotany 220 raha hoana Antananarivo manokana. Izany fanaova vaksiny sy fikarakarana an'ireny sy zaza izany dia ahitana ny fandraisana
Isan'ny tondra takaitra vokatry ny aretin'ny lefakozatry ranomenjanahary sitraky ny any Alban 5 taona araka ny fijoroana vavolombelona nataony hiara-ny falilikilian'ny fiarahamonina ny lehilahy ka sarotra ho azy ny mahita asa. Araka ny fikaroana izay nataon'ireo manam-pahaizana momba ny olona voafolio dia izao ny voaporofo avoan'ny soratra aretin'ny farany teto Madagasikara. Sahiranao raha hitady asa satria heverin'ireo orinasa fa tsy havitany asa ianao raha vao mahita ny kilemako izy ireo. Zaho anefa na manana fahasembanana azy mba te hiotra mitovy amin'ny olona rehetrarehetra. Noho izany manentana antsika rehetra ao izay manana zazalatsaka ny 10 taona mba hitondra azy ireny atao vaksiny hisoroana amin'ny fijaliana toy izao mahazo izao. Tamin'ity andiany fahavalo ity isika teto Madagasikara no nampiatrano ny herinandro afrikanina ho an'ny vaksiny. Mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny fanamariana ny herinandro ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Nanokatra ny lanonana tamin'ny fomba ofisialy teto Mahamasina ny filoham-pirenena mivady ka nandritra ny lahateniny mandrisika ny rehetra amin'ny fanaovam-vaksiny ny filoha malagasy Rajaonarimampianina. Asa lehibe izany amin'ny arapantsika rehetra izay efa niezaka araka ny voalaza teo 5 isan-jato 7 isan-jato ny zaza tokony atao no efa vita vaksiny. Manohana hatrany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ady amin'ny lefakozatra ireo mpiara-miombona antoka samihafa toy ny OMS sy ny UNICEF. Manaporofo izany raha teo ny fanomezana moto 420 ho ampiasain'ireo mpanentana ara-pahasalamana. Eo ihany koa ny vata fampangasiahana hitehirizana ireo vaksiny toy ny réfrigérateur 20 mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary ny glacière 430 ho an'ireo CSP2. Fa ilaina ny fitoniana ho an'ny fampandrosoana ny firenena izay ny namaran'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Namafisiny ihany koa fa tsy ao anatin'ny lojikan'ny ady sy ny fifandrafiana no tokony hisy ny malagasy fa ao anatin'ny lojikan'ny fihavanana na namafy ankoatra izay ny solombavam-bahoaka manohana ny fitondrana fa ny fifidianana ihany no mitondra ny filaminana raha ny eto Madagasikara. Ny fifidianana ihany no lalana ahafahana mametraka ny Madagasikara ao anatin'ny filaminana hoy ny solombavam-bahoaka manohana ny fitondrana raha naneho hevitra androany. Manamafy izany ihany koa ny filoham-pirenena teto raha nilaza fa misokatra amin'ny ady hevitra izy ary vonona hametraka fifampitokisana ka manome antoka ny sin'ny fifidianana mangarahara sy andraisan'ny rehetra anjara. Okizay ny herisetra, okizay ny fifandirana, okizay ny fifampiororona sy fifampiorona amin'ny endriny rehetra, na eo amin'ny teny, na eo amin'ny fihetsika, na eo amin'ny hevitra, satria tsy mampanoso ny firenentsika izany tokony lasa tokafy. No amafisin'ny filoha Rajaonarimampianina fa tsy ao anatin'ny lojikan'ny ady sy ny fifandrafiana na ny fandatsahan-drano tokony hisy ny malagasy fa ao anatin'ny lojikan'ny fihavanana. Manainga ny rehetra araka izany ny tenany mba hijoro hiaro ny ara-dalàna. Malalaka ny fanehoan-kevitra na ara-politika na amin'ny endriny hafa le atsoka hoe pluralité des idées eto amin'ny firenentsika. Misaotra na solombavam-bahoaka izay nijoro tao anatin'ny fitoniana, nijoro na dia maro anisazy anareo, nijoro tao anatin'ny fanginana, nijoro kely anareo mba hitanay. Naseho an'ny filoham-pirenena nandritra ny lahateniny fa mampihetsi-po azy ny voka-dratsy ateraky ny korotana amin'ny fiainam-bahoaka. Mila misintona lesona amin'ny tantara isika, mila mimetraka fanontaniana isanandro isika, inona no vokatry ny korotana, fantana ve, fahasairanana ve, dia mbola eo ihany ve isika, dia mitsotsorika
herinandro nanaovantsika vitsivitsy izay nalay aloha foany filoampirenena mahita ny fijalian'ny vahoaka indray fijalianareo mpivarotra manodidina ny kianjay ny fatelo ambe folo mena raha mahitanareo mijaly ianareo zay mivelona miasa isan'andro no ny korotana zay mosera fa mora ny mandrava vetivety ny mandrava fa sarotra ary ela ny manangana miantso ny rehetra ao amin'ny fiandroany ity mba hotony miantso ny vahoaka malagasy sy any kanavaka satria herinandro vaksiny izao dia teteny aminao aho hoe tena mila vaksiny lehibe ny firenetsika piloatra ny aretina zay misy eto amin'ny firenetsika ny kolikoly ny erisetra ny teny marary ny fifandirana no tsy ahivin'ny filoha era gendarmampianina fa mananika n'iray tapitrisany ankizy tsy tafiditra an-tsekoly noho ny krizy ara-politika tamin'ny taona 2024 nahatratra anjatony ihany koa ny toeram-pitsaboana voaterin'ny katona nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2022 saingy noho ny ezaka nataony fitondram-panjakana amin'izao fotoana sy ny mpiara-miombona antoka aminy efa nisy 520 ny tompo-pahasalamana nyverinany sokatra indray ary anetsy ny isan'andro ny ankizy voatoana ra-tsakafo any an-tsekoly. Anaraka dokam-barotra fohy isika ary iverina eto indray rehefa avy eo. Mbola manaraka hatrany ny lojite anao ary anohy ny fotoantsika mbola mandidina ny raharam-pirenena hatrany izy indray ny fampiahonana fanondroany ho ataony eo anivon'ny filan-kevitra ireo solotena ny filoha am-perinasa sy ireo filoha efa nitondra ny Madagasikara hatr'izay. Dia ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny amiral Didier Ratsiraka ary ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina fantatra fa atoato no hisy izay fionana izay tokana hatrany ny tanjona dia ny amahany ity krizy politika misy eto amin'ny firenena ity ny zarazara kosa ny hevitra ankilan'izay manoloana ilay fifanarahana politika naroso ny FFKM fanadiadiana iarahana amin'ny Sonia Andrenirina sy Kasambola Manana. Taorian'ny fampiaonana ireo solotena avy amin'ny filoha am-perinasa sy ireo filoha teo aloha ny izy malasa teo izay nahavelombolo mitoetra ny dinga ny fampihavanana hoy ny filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy androany. Atoato dia isy indray ny fampiaonana fandroany ataony eto anivon'ny CFM ny solotena ny filoha am-pirenena era gendarmampianina ny solotena ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny solotena ny amiral Didier Ratsiraka ary ny solotena ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina mba ahafahana mamahy ity krizy politika misy eto amin'ny firenena amin'izao ity. Efa samy naneho ny fahavononany hiara-hidinika sy fampiresaka raha teo ny rehetra ho hatrany ny filohan'ny CFM. Ary ry zareo samy zareo zay tsy ohatra ny hafa hoe misy zavatra tonitra fa ry zareo samy zareo zany no mahita hoe ity ny fanarahantsika zao ny fanarahantsika mikasika ny zavatra rehetra ho resahana ve ny gouvernementa ho resahana ve ny fifidianana hoe ny lalam-pifidianana lalam-pifidianana toy inona no ahatsara zavatra zay zany no zavatra resahana eo fa io fivoriana manaraka io zany dia samy mitondra sosokevitra ry zareo ahafahana mamoaka ny firenena amin'izao krizy zao eo ry zareo no ny anapaka farany moa dia ireo ray aman-drenitsika reo ary mbola veriko eto dia tsy maintsy hisy accord na convention iarahana zany ary ny pray miombona atoka amintsika moa dia efa nanometoky fa ry zareo tsy hitsabaka amin'io zay indray aloha dia efa vitanay izay dingana zay tsy hitsabaka amin'io fa saingy izao kosa ry zareo dia ary mampihara-miombona atoka zay dia hiaccompagner. Aorian'io fionana fandroan'io dia nambaran'ny filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy fa iroso amin'ny fampiraisana andatabatra mivantana ireo filoha am-pirenena ny fandimby sy ny filoha am-perinasa izy ireo. Raha ny mikasika ilay fifanarahana politika hivoahana amin'ny krizy naroso ny FFKM izay manolotra sosokevitra ny idirana ao anatin'ny tetezamita mandritra ny 12 volana kosa dia mizarazara ny hevitra ireo olon-tsotra sendranay. Araka ny hevitry ramose mety hamany krizy politika misy eto amintsika ve ny firosoana amin'izany tetezamita izany? Zamita izany tsy amiko tsy rehefa tsy mety ho ano atao dia tsy maintsy tafiditra amin'ny lalana itsy izy satria samy miady torana tonga ao tampony eo daholo ilay olona rehetra.
alao ngamba amin'ireo samy fifidianana dia mba izay filolanom-bahoaka mety ela mety vao meka misy sarotra amin'ny fiainana tsy fantatra koa izay mbola ao anatin'ny tetezamita na inona zavatra iseho na inona zavatra iseho dia aleo tonga dia fifidianana filoham-pirenena dia izay voafidim-bahoaka ao izay lanim-bahoaka zay ngambany tokony mety aloha tokony mety satria efa mikorotana zany azo fandaminana dia le fandaminana io mila fifanarahana dia le fifanarahana zany mila fandeverana dia tokony hanetry tena daholo na mpitondra na ny mpanohatra dia iny fiarahan'izay mampatonga an'ilay tetezamita ianaka magitsara satria tetezamita zany mana sarotra ihany amin'ny fiainana zao ianao hoe misy ianaka vao misy zany tsy manan-kevitra amin'iny zany zahay andry zareo iny tsy mety aminay koa ny hitondra fijery mikasika an'izy iny fa ho anay dia mbola veriko zahay tsy manana zavatra aroso amin'ireo akolafo politika ireo fa problème politique izy io solution politique donc ry zareo ihany samy ry zareo no mahita hoe tiany mahatsara ny firenena ankoatra izay firosoana amin'ny tetezamita mandritra ny 18 volana izay sy ny fijanona ny filoha ankehitriny eo amin'ny toerany dia maro ireo rafitra vaovao atsangana araka ny voalaza ao anatin'ity fifanarahana politika ity hatrany andrazana kosa araka izany izay mety ho tohiny fa eo amin'izay fiainam-pirenena izay hatrany nanaja ny lalam-panorenana filoham-pirenena raha nampanan-kery ireo lalàna fehizoro mikasika ny fifidianana izany raha araka ny nambarany sy fanazavany mpahalalana tamin'ny miariso roziravaka sy doda rahajarinjato androany no maria ny mpahalalana kosa nefa fa tsy tokony hifanitsaka amin'ny anjara asan'ny mpanao lalàna ny asa sahan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana taoriny 3 Mey fotoana namohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fanapa-kevitra noraisiny mikasika ny lalàna fehizoro momba ny fifidianana fitsapakevim-bahoaka ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ny fifidianana filoham-pirenena nisy ihany koa ny zoma 12 Mey teo ny famoahana mampanakery ireo lalàna fehizoro nataon'ny filoham-pirenena araka ny fampitam-baovao navoaka ny serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika araka lalam-panorenana zany ny andin'ny 17 andalana faharoa dia mazava tsara fa rehefa misy andinin-dalàna zany izay lazain'ny fisarana avy momba lalam-panorenana hoe tsy mifanaraka amin'izay lalam-panorenana izay dia ilay andinny hafa izay manaja an'ilay lalam-panorenana zany dia lalana telo ny afaka izorana na averina any amin'ny conseil des ministres zany ilay lalàna na averina any amin'ny parlement na zany tonga dia promulguen'ny filohan'ny république ilay andinin-dalàna izay mifanaraka amin'ny lalam-panorenana raha hitantsika moa zany tamin'ny zoma hariva dia izay zany ny lalana ny raisin'ny filohampirenena mazava tsara zay fa manaja ny lalam-panorenana isan'ny nitondrany ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fanapa-kevitra ny mikasika ny ampiasana ny bilitatokana mandritra ny fifidianana fihodinana faharoa eo ihany koa ny faharetan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana fihodinana faharoa izay lasa 12 andro no marian'ny mpahay lalàna nefa fa tsy tokony solotoerana ny mpanao lalàna ny HCC ny asan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia mijery mikasika ny fanajana na tsy fanajana ny lalam-panorenana fa tsy anjarany no misolotoerana ny fahefanam-panao lalàna dia milaza fa izao no tokony ho atao tany amin'ilay décision zany dia laza ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoe tsy manaja ny lalam-panorenana ny andinina izay mahakasika ny bulletin individuel amin'ny deuxième tour sy mahakasika n'ilay hoe 7 andro ny fanaovana propagande dia rehefa nesorina iny zany tsy anjarany no miteny hoe izao no tokony ho isy fanjaran'ny fahefanam-panao lalàna mariana fa ankoatra ireo lalàna mifeny fifidianana dia mbola eny am-pialatanan'ny HCC mba hodinian'izy ireo ny lalàna mikasika ireo faritra manokana ara-ekonomika na ny ZES sy ireo lalàna maro hafa
fa malona izay hatrany dia nanao fanambarana mahakasika ny toedrara politika eto amintsika ny antoko MTS na ny malagasy tonga saina. Nambaran'ireo Ratsiraka tamin'izany fa manaiky ny fandaminana rehetra izy ireo fa kosa manohitra ny fikitiana ny filoham-pirenena Amperinasa. Andriamasy Yanja Rakotonoray no mitatitra ny vaovao amintsika. Toeriny antoko malagasy tonga saina tanteraka ny fikitiana ny filoham-pirenena izay andrim-panjakana farany ambony eo amin'ny fitantanan-draram-panjakana. Ny fikitiana na fametram-pialan'ny filoham-pirenena manko raha araka ny fanazavana nentin'ny filoha nasionaly MTS Ratsiraka Roland dia hiteraka korontana sy krizy vaovao indray toy ny efa nisy teto amintsika hatr'izay. Tsy azo kasiana ny andrim-panjakana lehibe indrindra eto Madagasikara ny présidence. Azo kasiana ny gouvernement izay zavatra hitrango eo dia ekenay foana. Fa tia koa zany mba hoe ny olona rehetra zany samy mandinika fa tsy azo atao anatin'ny kolotsaina vahoaka malagasy zany korontana zany ary ny zavatra tsy anatsara ny hoavintsika fa ampanjombona ny hoavintsika. Na efa nanambara ho vonona andrainjara ny fidianana rehetra izay ho avy azy any antoko MTS dia tsy mbola nilaza kosa androany ny filoha nasionaly Roland Ratsiraka na ho isandreo kandida ho fidiana filoham-pirenena tsy. Nampahafantarina androany raha teo ny sekretary nasionaly vaovao ho any antoko MTS. Vaovao sosialy kosa inzay ary dia navoaka ny filan-kevitry ny ministra ny herinandro lasa teo ny fidinan'ny vidim-bary manerana ny Madagasikara. Raha nandeha teny an-tsena nijery ny zava-misy teny fotsiny ary Rinandre Malala sy misy Razafijatovo androany dia nahitana fidinan'ny 200 ariary ny vary. Izany dia manomboka amin'ny vary afarana ka hatramin'ireo vary eto an-toerana nanazava ny antony izay ihany koa ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Nahitana fidinan'ny 200 ariary isakilao ny akamaroany vary hita ety an-tsena. Nahitana izany avokoa na ireo vary afarana na ireo vary vokatra eto an-toerana. Mandinina ny 700 ariary hatramin'ny 900 ariary ny mora indrindra eny an-tsena eto an-drenivohitra. Efa tsapan'ireo mpanjifa izany raha ny nambara. Miaina le izy ka efa hitan'ireny zao ny prix amidy 700 ny vary stock. Natsarivo ny kilo vagasy dia niko sa tatao 700. Teo izy 11 000, 12 000, 11 500. Efa tafiditra hatrany amin'ny 20 ariary kosa ny kilaon'ny vary any amin'ny faritra hafa toy ny any Betsiboka. Mandinina ny 100 ariary ny ao Aloatra Mangoro, 200 ariary ny ao amin'ny faritra Sofia ary mandinina ny 400 ariary ny ao Morondava. Raha ny fanazavan'ny Tale Jeneraly ny fanjifana sy ny fifaninanana navelan'izy ireo hifaninana ny mpandraharaha rehetra ary afaka nampiditra vary isaky ny seran'antsambo ireo mpandraharaha, saingy misy kosa ny fanaraha-maso sy ny jirika ny teteran'ny ministeran'ny varotra isan-kerinandro. Anara-maso foana zany ny tato amin'ny ministera zany hoe manahoana zao isan-kerinandro zany manahoana ny entana ny vary miditra, manahoana ny stock, manahoana ny vidiny dia arakaraka izay no tondrana fampirarahana na io zany amin'ny mpanafatretana na amin'ny mpamongady na amin'ny mpanjara rehetra zany dia efa napetraka zay fiarah-miasa zay satria fantaritsika tsara fa tsy avy amin'ny mpanafatra fotsiny mety ampisy ampidina ny vidim-bary fa ireo ataontsika hoe ambaratonga ny fivarotana ireo dia tsy maintsy nasiana fampirarahana foana mba ahatonga azy tena hoe mirary ny vidiny eny amin'ny mpanjifa zany. Voalaza tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny herinandro teo ny fidinan'ny vidim-bary. Anton'izany raha ny fanazavana, ny fanomezana tsena ho an'ny mpandraharaha ary ny fiakaran'ny voka-baribe tamin'ity taona ity. Ankoatr'izay, noezahana ny enjehina ireo mpanelanelana ara-bary nisy teo aloha. Izay no mahakasika ny vidim-bary fa manomboka ny tetikasa fafy fanjarian-tsakafo sy fahasalamana ifotony amin'ny olom-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo. Tanjona ao anatin'ny tetikasa ny ampienina hatramin'ny 7 isanjato ny tany tsy fanjarian-tsakafo ao anatin'ny 10 taona. Araka ny laharam-pameana trano dia ireo zaza vao teraka hatramin'ny 5 taona no kendrena voalohany ao anatin'ny tetikasa.
faritra valo eto Madagasikara moa no anomboana ny tetika safafy araka ity fanadina ny etiny Rindra Tahiry sy Idôly Farakotoniana ity. Nosafidiana manokana ny faritra Vakinankaratra ampahafantarana voalohany tetika safafy fanjarin-tsakafo sy fahasalamana ifotony no izy mbola manana ambony dia ambony amin'ity fanjarin-tsakafo na dia eo aza ny fananany vokatry ny tany isan-karazany. Iainga avy any fotony ny fampihenana ny tany fanjarin-tsakafo izay manodidina ny 770 isan-jato amin'izao fotoana. Ka ny 570 isan-jaton'ireo zazalatsaky ny 5 taona no kendrena manokana ao anatin'ny fanaraha-maso. Izany hoe manakaiky bebe kokoa amin'ireo ray aman-dreny, ireo reny mpivoaka sy ireo zaza izay entefan'ny tetikasy. Ka ity tetikasy ity dia mitomboka any amin'ny reny raha mbola mitsaika na mbola bevoka izy satria izay no mahazava-dehibe ny fivelaran'ny zaza ao am-boaka. Raha teraka ny ankizy dia mbola arahana eny anivon'ireny toby site communautaire antsointsika azy, izany hoe isy toby ray isaky ny fokontany iesan'ny agent communautaire anankiroa anatanteraka ny tolotra ara-pahasalamana sy ny tolotra ara-panjarian-tsakafo. Aritra 10 taona ny fafy, izany hoe tokony tsisy afa-tsy 3 isan-jato ny tany tsy fanjarian-tsakafo eto amintsika amin'ny taona 2024. Faritra valo ahitana ny Vakinankaratra, Morimani, Matsehatra Ambony, Itasy, Bongilava, Laotra Mangoro sy Vadivavy fito finany no ametrahana voalohany izany ka hitatra amina faritra 520 avy eo. Raha faritra Vakinankaratra manokana izao ohatra dia fantatra raha ty anisan'ny faritra manan-karena indrindra raha legioma na vary na sakafo maro isan-karazany zany nefa dia avo dia avo ny tany tsy fanjarian-tsakafo raha eto Vakinankaratra dia tsy maintsy ampianarina zany le olona, tsy maintsy lazaina ny olona izao ny fanao fikarakarana sakafo. Iara-iasa amin'ny ONN ao anatin'ny fanatanterahana ny fafy ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny IDA ka nanolotra fanampiana arabola 20 tapitrisa $, sy ny Power of Nutrition izay nanome 10 tapitrisa. Izay no mikasika an'iny ary dia hijery ny vaovao manaraka isika dia ny maresaka avy any ivelany. Amin'izao fotoana izao dia misy ny fifandinana eo amin'ireo palestiniana sy israeliana ora vitsy alohan'ny nanokanana ny masovony Amerika any Jerosalema izany no nitranga. Ny marana teo no nitranga ny fifandonana ka hatreto dia palestiniana miisa 730 no maty vokatry ny tifitr'ireo israeliana. Mienjandroa ny tady eo amin'ireo israeliana sy palestiniana amin'izao fotoana izao. Raikitra ny fifandonana ny maraina teo ora vitsy talohan'ny nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny masovony Amerika any Jérusalem. Vokany Palestina miisa 730 no namony ainy ary betsaka ireo naratra. Tsy ahivina fa efa andro maromaro izay no nisy palestiniana niandriandry sy nivorivory teo amin'ny sistan'ny Israely. Misy ireo manao fanahinina mihitsy miditra ntsokosoko ao Israely. Miantsy ireo mpitandro ny filamenana israeliana mihitsy aza ireo palestiniana ary nandoro kodiarana. Entsekelan'izay tany Jérusalem, ny rantiranty ny sainam-pirenena Amerikana sy Israeliana nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny masovo Amerikana any an-toerany. Namafisina ihany koa ny fitandrona ny filaminana. Ny zanaka vavy ny filoham-pirenena Amerikana mivady no nitokana izany masovo Amerikana izany teny an-toerana androany. Tsy ahivina fa ny famindrana ny Tel Aviv ho any Jerosalema izay tapaky ny demokrasia Amerikana dia fiantsina mivantana ataon'izy ireo amin'ireo Palestina ka izay no mahatonga ny disadisa amin'izao fotoana izao. Fanahitana tritra indray androany ampahantany tany Hawaii izay efa nivoan'ny volkano farany teo. Araka izany dia mandrakotra ny trano manodidina izany tany izany ireo ranona volkano. Efa nafindra toerana mialoha ary raisy ny fitondram-panjakana any an-toerana antanana moa ireo olona izay voakasika mivantana tamin'ny fifindrana trano. Tafiakatra 730 amin'izao fotoana izao ireo trano rakotra ranona volkano tany Hawaii omaly. Tao anatin'izany dia miisa 2,000 ireo olona efa nafindra toerana mariana fa niandohan'ny horohorontany ny fipoahan'ity volkano ity. 120 ireo trano efa rava tanteraka ihany koa.
manoloana ity tranga voajanahary ity dia mahatsapa ireo traboana fa mbola tsy hiverina amin'ny laoniny vetivety ny fiainan'izy ireo. Rehefa nafindra toerana ao tamin'ny alakamisy teo dia efa nataoko veloma ny trano finenako satria efa ela no niainako teto ary fantatro fa tsy afitra intsony ireo tanàna voakasika mivantana amin'izany fipoahan'ny volcan izany. Raha nambaran'ireo manampahaizana dia tsy mbola hijanona ny fipoahan'ity volcan ity. Araka ny efa nambara tamin'ireo mponina dia tsy afaka hanakana fipoahana volcan mihitsy isika. Efa nisy ihany ny fitohana kely saingy hita fa betsaka loatra ny magma ao ambanin'ny tany eo. Nizy malasa teo no nisehon'ny horohorontany izay nahatratra 9.5 amin'ny marche Richter indray tany an-toerana. Horohorontany izay azo lazaina ho mahery vaika indrindra hatramin'ny taona 5.700 tany an-toerana. Izay ny vaovao izay nitsongadina tamin'ity androany ity ka natolotra anao mbola misy ihany nefa ireto zanam-pandarana ireto izay voatolotra anao anatin'ny tapany faharoa. Inona ny fahafantaranao ireo lamba mena miaraka amin'ny saina kely mamefy ny faritra ireo ministera sy androm-panjakana eto amintsika izay indray no nanontaniana ireo sendranay tao anatin'ny Oianao androany. Vaovao ny baolina kitra avy eto an-toerana toy ny fivoahan'ny lisitra ireo barea andeha hiatrika ny Cosfa Cup eo ihany koa ny fahatongavan'ireo judoka malagasy avy niatrika ny fiadinana izay ho tompon-daka ny Afrika Squad Cadets Cadette no arahantsika ao anatin'ny JITE Sport. Ary niako ny fampisehoana nataon'ny tarika izay tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena no fitinina aminao anatin'ny zanam-pandarana ako. Mbola sainarinao aorian'ny ireto dokam-barotra ireto sy saraka amin'ny jery sy tsara fara ny tena kosa no mametraka ny veloma mandry ampitafa indray.